Navita toeram-pitsaboana maro sy sekoly ary fitoeram-panofanana ny vehivavy sy lalana ary nampirehitra ny jiro ateto fandrina ny fitondrana ny tarihan'ny Rajaonarimampianina teo aloha ka mbola tohizana zany asa izany ary isy ny fanamboarana ny lalam-by hiala any Antananarivo handalo eto fandrina hipaka ny Fianaratsoa. Isika efa niasa, isika efa nanaprofo tamin'ny alalan'ny asa fa vitatsika nanorona sekoly, nanorona toerana fitsaboana, nanorona hitatsika io toeram-panofanana ho an'ny vehivavy, ho an'ny tanora, université, lalana nanome jiro. Misy lalana anankiray zay efa omanina miainga avy any Antananarivo mandalo eto aminareo makany Fianaratsoa dia ny train zany ny lalam-by andeha Natrian'ireo ben'ny tanàna ato amin'ny distrikan'ny Fandrina no tarihan'ny sombavamboakan'i Madagasikara vao vita ato amin'ny distrikan'ny Fandrina sy ny vahoaka teto an-toerana izao fampelezan-kevitry ny kandida laharana 12 izao.